Raha antsika ao anatin'ity tapatapam-baovao kosa ny fiverenan'ny mpiasan'ny hetra rehetra manerana ny nosy nandray ny asany indray isany nahasarika ny olona ihany koa ilay fampisehoana rajavakanto ny tanterahana nandritra ilay hetsika internasionaly amin'ny tourisme farany teo ny akon'izay ary. Mitsatra ny fitokonana izay ataon'ny mpiasan'ny hetra raha nitapaka nandritry ny fivorim-be na ny assemblée générale izay notanterahan'izy ireo. Raha tsy aivina dia nanomboka tamin'ny talata lasa teo no nanatanteraka fitokonana fanerana izy ireo ho fitakiana ny karazana tampi-karama izay tsy noraisina nanomboka ny taona 2004. Androany dia nampafantatra ny mpiasan'ny fobe-mpitantanan'ny hetra fa misokatra sy mandray olona ny birony hetra rehetra manerana ny nosy manomboka ny alatsinainy 10 Jona 2024 amin'ny 9 ora maraina. Hetsika iray nahafahana ihany koa nanome lanja ny asa tanana sy ny fahaiza-manao ny malagasy ny hetsika International Tourisme Fair izay notanterahana ny herinandro lasa teo. Anisan'ny nahasarika ny olona ny peinture sur sable na ireny fanaovana sary anaty tavoahangy amin'ny alalan'ny fasika ireny. Alaina amin'ny cirque zany le izy amazonga le zany tanam bloc ndraisana anazy dia aveo pilena totona dia sivana reto panikely reto dia aveo ny branche na rafia dia tahena zany le izy sina coton dia makapay dia ty zany le fitaovana ampiasaina aminazy dia le tananao foana zany mijoeny le sary ataonao io zany par imagination.